Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ohabolana toko 7, andiny 17. Miarabantsika rehetra ary namako malala any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Kopakopa-tanana re tompoko, ary dia manonona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao. Fanabiazana ambony indrindra. Izany indray no jerentsika androany. Ohabolana toko 7, andiny 17. Ohabolana 3, andiny 17 manao hoe sambatra ny olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Sambatra ny olona mahita fahendrena sy ny olona mahazo fahalalana. Zavatra roa miverimberina ao amin'ny bokin'ny ohabolana ny atao hoe fahendrena sy ny fahalalana. Inona moa ny fahendrena? Ny fahendrena dia fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahalalana dia ireo fahalalana ara-tsaina izay ratovina amin'ny alalan'ny fianarana sy ny toe-javatra maro isan-karazany. Zavatra mampalahelo indraindray dia izao, misy olona manana fahendrena fa tsy manam-pahalalana. Misy olona manam-pahalalana fa tsy manam-pahendrena. Kanefa raha ny tena marina dia tokony olona manam-pahendrena dia manana fahalalana. Fahendrena zany dia tsotra, matahotra an'Andriamanitra. Tokony ho raisin'ny ray aman-dreny, ho raisin'ny tanora, ho raisin'ny fiarahamonina, ny olona rehetrarehetra, ho loharana eo amin'ny fiainany ny fikatsahana ny fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra, ilay tompon'ny fahendrena. Andriamanitra, ilay tompon'ny fahatsarana rehetra, ilay tompon'ny filaminana. Tokony ho raisina ho fahefana, mifehy ny tena manontolo, ny fahaizana, ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra avy any ambony. Ny fahalalana ny amin'ny fahamasinana, fanandramana iainana, ny fanoloran-tena ho amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Izany no miantoka ny fanabiazana ambony indrindra ho an'ny saina sy ny fanahy ary ny tena. Rehefa miezaka amin'ny somarina mikatsaka fahendrena ka manao izay fara-fahaizantsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, dia tratra antsika ny faratampony amin'ny fahendrena. Inona zany tokony atao? Ataovy lola-arana ny an'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana moderna izao dia tena ady mafy mihitsy, ady mafy ny hoe mametraka an'Andriamanitra ho lola-arana eo amin'ny fiainana, no ny rotoroto isan'andro, no ny azakazaky ny fiainana izay misarotra. Fomba ampiasain'ny Satana mba tsy hahatonga antsika hanana fahendrena. Ny fahalalana aloha voalohany indrindra, firifiry moa ny olona manam-pahalalana, manam-pahaizana, na vita fianarana maro, kanefa dia tsy miraraha an'Andriamanitra. Mitotongana izay tsy izy ny fahalalana an'Andriamanitra. Fahalerin'ny fiarahamonina sy ny olona ao an-tokantrano eo amin'ny fiarahamonina, iny manam-pahaizana, ary dia ohatrany hoe indraindraina tena asoasoana mihitsy ny olona manam-pahaizana, satria mety hoe nahazo vola be, nahazo fananana be, dia indraindraina, kanefa tsy matahotra an'Andriamanitra. Misy ny olona vonina ary tokony ho vanona. Misy indray ny olona vanona kanefa tsy vonina. Fa ny tena tsara indrindra, sady vonina no vanona. Vonina hiaraka amin'Andriamanitra, no vanona eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ambony noho izany dia aoka ho ataontsika lola-arana ny fikatsahana ny zavatra momba an'Andriamanitra. Zao ny voalohany ao amin'ny Matio toko 5, andiny 9-20. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ny toetra tahaka ny an'i Kristy, no toetra idealin'ny kristianina rehetra. Ny toetra mitovy amin'ny Kristy no idealy no an'ny kristianina rehetra. Ary misy lalana mitondra ho any amin'ny fandrosoana tsy mitsahatra, misokatra eo anoloantsika rehefa izany no ataontsika lolarana. Fanabiazana ambony indrindra, omena ny ankizy, ny ankonana, ny tanorantsika, dia izao fanabiazana momba an'Andriamanitra. Tanteraka aminao zany, ho to amin'ny fiainanao zany, ary ho lara-pameny eo amin'ny fiainantsika ny fikatsahana mahakasika an'Andriamanitra. Dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Sotranao izay tompo tsara noho ny fitiavana mahavonjy,
lesona sarobidy nomenao anay ka anapa-kevitra izahay fa izay momba anao mikatsaka ny momba anao Andriamanitra ny fahendrena avy aminao no loha larana eo amin'ny fiainanay. Mifo maraina dia mivavaka any amin'ny toerana misy anay any isan'andro any am-pianarana any am-piasana dia mivavaka, tonga ao an-trano dia mivavaka misaotra anao ary izany no fahendrena takin'ny fiarahamonina misy anay. Oka tsy ho latsa-danja ihany koa izay amin'ny fahalalana fa ny zanakao dia ho loha ny mandrakariva any amin'ny toerana misy anay rehetra. Taio ny tsirairay avy hamasiny ny fiainanay, arovo ny firenenay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.